fisamborana sy fitanana amponja ny Fernand Selo fanararao tampahefana sy fanampenam-bava no antony hoy ny RFF. Fitantanana ny raharam-pirenena fady sopanantenana fanapotehana sy fanovana no misy ankehitriny. Fifidianana eto Madagasikara mila fanovana ny pitsopitsony noho ny KMF Chloé. Mbola tsy mihevitra ny anolotra daty any amin'ny gouvernemanta mba anatanterahana ny famerenana fifidianana ho ben'ny tanàna eo anivon'ireo komina ampolony izay namoahany fitsarana dido amin'izany eo anivon'ny geny hatramin'izao raha ny fanadiadina izay nataonay. Mbola miandry ny famoahany filakevim-panjakana didy ny geny mba tsy olany andro fotsiny raha toka amoaka daty amin'izao raha nitoa-kevitra mahakasika ny tsy fanomezana daty any amin'ny gouvernemanta io. Tsy misy lalàna manome fepotona tokony amoahana ny didy momba ireo fampiakarana fitoriana nataon'ireo kandida eny anivony filakevim-panjakana nefa kajy politika no ambadikio fanapahan-kevitra ataon'ny geny ary azo antoka fa efa misy baiko midina ihany kio voaran'ny fitsarana ho an'ireo komina na resy ny kandida avy amin'ny any tokony fitondrana hoy ny mpanao politika. Zay nefa nisy ata tamin'ny mandat taloha ny Conseil d'État sy namoaka didy misy de very zo daholo ny commune Ben Moramanga ny Morondava tena tokony hoy zany tokony namoaka didy malaky ny Conseil d'État fa fiasan'ny Conseil d'État io antaona izay vao mamoaka didy donc sisy commune ho averina zany tora fandehany fomba-piasa ny fitondram-panjakana io izy Conseil d'État le tokony efa tokony namoaka zao de magnano seny fa ny Conseil d'État io antaona vao amoaka ary mety sy amoaka misy ohatrany tamin'ny mandat lasa teo manahirana tena agnatin'ny case politique satria fantatsy ny fitondram-panjakana fa BDB ny andresy eo amin'ny Conseil d'État fantatry fa BDB raha gn'andresy dineny fotony amin'ny Conseil d'État zavokanareo. Efa mandeha sady ny fanendrena délégationna manokana ho an'ireo komina sasany isan'izany ao an-tsiranana voalohany kandida tsy manoana fitondrana no lany tany an-toerany ary efa nosona morona indromentona lany-bahoaka nefa ny tenany tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna teo saingy voalaza fa nisitrika ary tsy hita ka nandeha avetrany ny fanendrena PDS ao amin'ny komina an-tsiranana voalohany. Tena azy ireo tokoa ny tanàna ho iatrany ny faneho-kevitra. Io zany sy kazikazy politika sady ataonao PDS agny dego zao de mampalahelo mihitsy ny dego io tokony andro zany ny décision ny Conseil d'État hoe vacant vide io place io zay nao nanana ny PDS fa de maika fotsiny raha io de fa tonga de nanana ny PDS. Komina 12 no amerenana ny fifidianana ben'ny tanàna ao aminy araka ny didina voaka ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana. Kianjandrakefina ao anatin'ny distrika Anambositra faritra Matsiatra Ambony, komina Kalafotsy distrika ny Ikongo, ny komina Andohany Lakaka distrika ny Osy, komina Anosy Velo distrika ny Farafangana, komina Mahaly distrika n'Amboasary Atsimo faritra Atsimo Andrefana, ny komina Mitsinjo Betanimena distrika ny Toliara faharoa, komina Erada distrika n'Ambovombe, komina Ambinanonony distrika ny Brikaville, ny komina Ambinany Dilana, ny komina Morarano, ny komina Antanetibe ary ny ao Masindray. Niaranyrotra ny azo ny tompony Zandary Vatomandry ireo vahoaka atao amin'ny komina Tanambao, komina Mahatsara sy Ambodinonika, distrika ny Vatomandry androany. Nangataka fanazavama momba ireo olona voasambotra nandritra ny hetsika fanoherana voka-pifidianana ny tanterahin'izy ireo. Tsy tonga teny amin'ny toby akory anefa ireto vahoaka ireto dia efa voasakany mpitandro ny filaminana indray. Tsy voazao io sakatsaka nataony mpitandro ny filaminana io fa efa nisy hatramin'ny sin'ny hetsika ary miampy fisamborana izany. Hatreto 12 ireo olona voasambotra nandritra ny fihetsiketsehana raha ny loharanom-baovao. Midika ho fanitsakitsahana ny zon'olom-pirenena ary mifanohitra tanteraka amin'ny demokrasia ny zava-misy.
Ifatoatsika imasoany malahery reto namana reto. Matoa verozoa dia tokony hoe olona tsy afaka mifidy. Efa ny olona mifidy daholo ireo ary natao botolo zany ny fametrahana an'ilay candidat anankiray. Ireo nisy ny taritina ny nama zao hoe 7 zao no tazomin'ny filaminana eto ny gendarme moa zany satria nosamborona naneo ny zoany. Ama demokratika atsika dia zony vahoaka ingeny maneho ny safidiny, zony vahoaka miaro ny safidiny, zony vahoaka mahazo ny teny ihany koa. Ny manimba zavatra zava tsy nataon'reto tsika tsy naheno nisy bon'olona tany, nisy torotrano sy ny sisa ka nahoana moa no tsavela hiteny, nahoana moa no kobonina fotsiny zao ny safidiny ka mba nampalahelo ny tena ka nanantona izy ireo amin'ny mason'vavavahoaka no ijoropeto fa ho tsaraina hono reto namana satria nasainy joro naneo ny safidiny. Ratsaivina lany tamin'ny isam-bato 750 faingo 1 ny kandidat tsy miankina Piero Martino Solonirina nandritra ny vokatra vonjimaika navoakan'ny SED Vatomandry. Nahazo 520 faingo 750 kosa ny kandidat miaradia amin'ny fitondrana Jacques Dieudonné tao amin'ny commune Ambodinonika saingy ity farany nahazo vato ambany no nambara falany. Tao amin'ny commune Tanambao Mahatsara indray nahazo 737 ny kandidat tsy miankina Rakoto Manatsoa kanefa niova ho kandidat miaradia amin'ny fitondrana izay nahazo 423 indray no nandresy tamin'ny didim-pitsarana nivoaka. Mahatsiaro atao tsinotsinona manoloana ny safidiny arak'izany ireo vahoaka ny antoerana antony ny joroany manoloana ny tsirariny tahaka izao. Ny tsy fanomezan-danja safidim-bahoaka tahaka ny tranga tamin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna farany teo no isan'ny manampitosika ireo olom-pirenena tsy handray ny andraiky ny hoan'ny firenena. Tao fanahin'ny sasany anefa izany mba ahafahana mifehy ny fifidianana eto amintsika ka tsy tokony raviravin-tanana ny rehetra na ny mpisehatra na ny olom-pirenena manoloana ny zavamisy. Raha itodiana ny lasa hoy ny KMF Knoe dia isan'ny lesika goavana ary hita miariary ny listra izay navoaka tamin'ny lalan'ny ordonnance teo. Fanikandalana tsotro zao no misy saingy to samy miandro ny manaraka indray ny rehetra hoy ny fanamafisana. Tsy misy lalana milaza fa ny sefokotany no manangona karapanondro dia atao mitambatra ny fangatana ordonnance saingy natao teto izany ary dia neken'ny fitsarana sy ny génie hoy hatrany ny KMF Knoe. Tsy misy lalana miteny hoe ny sefokotany no makary ary aminay zany raha iresaka ordonnance sika dia miainga am'le hoe omi zany hoe le olona mitondra ny profo milaza fa izy dia efa nanao ny fomba rehetra ny dino anaty lista fa latsaka tsinahy na ilay lalana momban'ny manokana momban'ny commune na ilay lalana momban'ny fifidiana sy ny fitsapakevim-bahoaka dia miainga foana avy am'le hoe omi fa na ilay filazana hoe ny attestation malaprofo fa tsy ao anaty lista izy no nentina teny amin'ny tribunaly aminay tsy zay ny tokony ho izy fa ny tokony ho izy dia ilay porofo ilazany fa efa nanao ny fomba rehetra izy nidirany tao anatin'ny listim-pifidianana fa latsaka tsinahy iny no sy re omi le olona aloha manomboka eo dia le olona no mandeha makany amin'ny tribunaly zay ny lalàna fa tsy misy hoe le olona angoniny ary amin'ny sefa tsy misy an'izany. Raha tiana ny ahazo fifidianana madio sy mangarahara hoy ny KMF Knoe dia mila maro nisa ao amin'ny seni ny firaisamonim-pirenena fa tsy ireo olom-botendry avy amina androm-panjakana sy filoham-pirenena. Mila ahitsikoa ireo andin-dalàna sasantsasany mifehy ny fifidianana. Tsy sarotra ny manao izany fa mitaky finiavana politika indrindra ny momba ny listim-pifidianana. Io foana mantsy no hita olana eto hatramin'izay nisina fifidianana ary miteraka savorovory maro hoy ny fanazavana. Potika ny fiainam-bahoaka ankehitriny vokatry ny fanapotehana nentina izao fitondrana izao hoy ny mpanao politika. No irairaina ny fanovana sy ny demokrasia kanefa ny fanohitra amin'izay ny zava-misy. Miemtry Madagasikara amin'ny lafin'ny fampandrosoana tsy mahita mangirana ny vahoaka malagasy. Mbola ady saritaka ny resaka fahalalahana manehohevitra ankalalahana. Lalan-kafa no izoro any mpitondra dia ny fanapotehana, ny fanimbana ary fahadisoa mpanantenana. Tsy azo eritreretina mihitsy ny mety ho vokatry ny fitroharam-bahoaka raha mitroatra manoloana ny fanampenam-bava sy ny fampahoriana mianjady amin'ny ny fanazavana kanefa tsy maintsy izy izany raha mbola mitoy izao fihetsiky ny mpitondra izao. Ankehitriny nefa ny dradradradraina ny demokrasia nefa ninona ny zavatra hitanao tsy avela hiteny tsy afaka ny hevitra izay foana ny teneniko hoe
so dia mba efa lany andro izany erim-pamoretana zany fa tompona andraikitra avokoa na eo amin'ny fitondrana na tsy eo amin'ny fitondrana fa ny tena andraikitra ngeda be dia mipitondra ka tokony miaino ny zavatra rehetra zay lazainy olona rehetrarehetra na ny mpanao politika io na tsy mpanao politika io ankehitriny mandehana amin'ny lala kafa mihitsy ny firenena ary any amin'ny tena fahatsompanantenana satria tena fanapitehana sy fanambanana Madagasikara ny zavatra hita ankehitriny izay foana teneniko hoe aza atao erim-pamoretana tompoko ny tafika ny olona raha maneho hevitra tsy mbola misy miteny mihitsy ny androdana ny fitondrana zany fa faneho-kevitra amin'ny faneho izy mpanao politika sy afaka aneho hevitra ka maninona zany raha ohatra ka ataontsika hoe régime dictatorial mihitsy no napetraka eto amin'ny firenena dia mangina ataony rehetrarehetra io vahoaka io aza atao tsinotsinona aza atao fitaovana aza potehana ny asany fa ny vahiny fa tsy misy lanja ny vahiny fa tsy misy lanja mihitsy ny tompoko le vahoaka malagasy amin'ny zavatra rehetrarehetra eto fa dia mivahiny ny monopoliser ny resaka économique eto Madagasikara za tsy mametsy iny io zao rava USAID tsy fantatra koa mbola ataon'ny mpamatsy vola